Ny tontolo-kevitra ara-tantara. Izany no anoizintsika indray ny dindinika ny bokin'ny Eksaodosy amin'ity maraina tena sananao am-pitiavana. Miarabantsika rehetra ry mpiara-midinika namana isany. Tafahoana somatsara isika amin'izao maraina izao, tsy ny hoe noho ny herintsika fa noho ny fitantanan'Andriamanitra antsika. Ka dia ny fahasoavany anio aminao hatrany hatrany ary ny fiadanany no anjaka sy ameno ny fonao. Ny araka hivavaka isika raha andinika izao ten'Andriamanitra izao. Rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay noho ny fotoana tsara omenao anay anoizanay ny fiarahana mandinika ny teninao. Tomoera Tompo aty anatinay amin'ny alalan'ny fanenao masina ary esory ny hevitra mampisaraka anay aminao dia ny tsy fahatanterahana izany. Dia mitahiny mpiara-midinika amiko reto na iza misy azy ireo. Aoka ny fanenao masina ameno ny fonony tsirairay avy amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina ataontsika ho tadidina andeha hiverenantsika indray aloha androany. Fanomboka midinantsika izany no maly. Amin'ny Eksaodosy toko faharoa ny 7:20 sy ny 5:20 izay manao hoe: ary ny zanak'Israely nisento noho ny fanompony ka nitaraina. Ary niakatra tamin'Andriamanitra ny fitaraina noho ny fanompony. Ary Andriamanitra nandre ny fitaraina ka natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Mahafantatra anao Andriamanitra, mijery ny fahorianao Andriamanitra. Ny tontolo-kevitra araka ny tantara. Fantatsika tsara fa rehefa tonga tany Egipta ny fianakavian'i Jakoba no mosary tany Kanana, dia nandray tsara ny Hebreo ny mpanjaka ny Egipta noho n'izay rehetra nataon'i Josefa ho an'ny Egiptiana. Nandray tsara tamin'ny fanajana tanteraka. Zao no voalaza amin'ny Genesisy toko 1:20. Dia hojerentsika vetivety ny tantara. Genesisy toko 1:20 ka vakintsika amin'ny andininy 1:20 sy ny 7:20. Hoy izy hoe: ary hoy indray Farao tamin'ny Josefa: indro efa nanindry anao hanapaka ny tany Egipta rehetra aho. Dia nesorin'ny Farao ny peratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy. Ary nasiany rojo volamena ny voziny, dia nampitengeniny teo amin'ny anatin'ny kalesin'ny faharoa izy. Ary ny vahoaka niantso teo anoloana na hoe mandole, ary notendreny mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Fantatsika tsara zany fitahiana nomena, zany tombontsoa nomena any Josefa zany. Josefa lasa mpanapaka ny tany Egipta iray manontolo. Inona moa no nahatonga an'izany? Fantatsika tsara ny fiainana lalovan'i Josefa, fahoriana, fijaliana. Fa ny zavatra naharesy lahatra dia ny voalaza amin'ny Genesisy 7:30 ka ny 2 manao hoe: ary Jehova nomba any Josefa, dia lehilahy nambinina izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy. Dia zao no koa ny voalaza ny 1:20. Nefa Jehova nomba any Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo mason'ny mpitandrina ny tranomaizina. Lehilahy feno fitahiana Josefa, satria lehilahy anankiray izay natahotra tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Iriko faniritsika mianakavy, faniritsika rehetra, dia mba Jehova ihany koa anie homba anao, homba ny ankohonantsika, homba ity firenena misy antsika ity, ary mba ho ambinina anie ny tsirairay avy. Dia zao no voalaza hoe ka nampahita fitia teo mason'ny mpitandrina ny tranomaizina. Mahafinaritra ny fitahiana, ny tsy ambaratelo, ny fahombiazan'i Josefa, satria lehilahy izay natahotra an'Andriamanitra izy. Ry mpiara-midinika namana, fantatsika tsara fa nanomboka tamin'ny fiainana sarotra ny fiainan'i Josefa. Ary kanefa naizana zany dia nisy fitahiana. Fantatra teo amin'ny tantara
fa rehefa maty a Josefa de nisy mpanjaka vaovao ny tantana any Egypta zay tsy nalala any Josefa. Io mpanjaka anankiray io de ny teny hoe ino ny fireneny zanak'Israely fa mitombo ka andreo misy ady de omba ny fahavalontsika izy ireo ka hiakatra hiala amin'ny tany. De ny taoriana zay ndray de nisy mpanjaka zay nampitombo no ny fampahoriana satria natahotra ny zanak'Israely. De fantatsika tsara fa taona maromaro de nisy Pharaon zay nifandimby ary samy nanao zay fomba rehetra ampahoriana reto vaokan'Andriamanitra rehetra. Atao ihany koa ny zanakavavy ny mpanjaka anankiray zay nanangana ny Mosesy ho zanany ary voalaza aza fa tamin'ny Pharaon mpanjaka anankiray farany dia ilay mpanjaka zay nanao didy ny fampamonoana ny zazalahy tao Egypta. Araka ny kajikajy satria moa tontolo-kevitra ara-tantara no resantsika tamin'ny androany de teo amin'ny volana marsa 500 talohan'ny Kristy teo eo no nanafahana zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egypta. Fotoana lava nyresahana amin'ny tantarany Exodus toko voalohany io zay nanomboka tamin'ny andron'ny Josefa zay niditra tao Egypta niaraka tamin'ny Jakoba rainy sy ny rahalahiny ary nivoaka hatrany farany zay manadidy famonoana zay navoaka ny Farao. Zavatra mitranga de zao na de teo aza ny toejahatra nangidy zay niatra tamin'irety vaokan'Andriamanitra reto tsy nanadino azy mandrakariva Andriamanitra. Amin'ity tontolo-kevitra ara-tantara ity tianao resahana androany de zao hoe ny toetra n'Andriamanitra de hitana mirapiratra mandrakariva amin'ity bokin'ny Exodus ity. Hitantsika moa zany fiarahantsika mianatra mandritra an'izao telo volana izao ary tokony menantsika amin'ny zany boky zany fa na manahoana ny asatro ny toe-javatra eo amin'ny fiainantsika eo mandrakariva Andriamanitra ary afaka mitoky aminy isika na inona misy. Ry mpiara-mianatra namana, ny bokin'ny Exodus zany dia mampahery antsika sy mampafantatra antsika fa Andriamanitra no mifehy ny tantara rehetra. De ombanao Andriamanitra androany hitantana ny fiainanao indray izy. Hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra tsarainay io misaotra anao izahay no ny fampafantaranao ireny tantara ireny. Ka nampafantaranao ihany koa fa na de eo aza ny toe-javatra sarotra sy mivadibadika eo amin'ny fiainana de tsy miova ianao Andriamanitra ary tsy manadino fa mikarakara sy momba hatrany hatrany ianao. Aoka izany no hitokinay androany ka naiza lehanay na inona ataonay dia irinay mba ho eo hatrany hatrany ianao. Nivavaka tononona saingatany amin'arany Jesosy rery any. Amen.